Emmanuel amintsika Andriamanitra. Emmanuel amintsika Andriamanitra. Manasanao am-pitiavana anaraka izany dinika izany. Faly indray miona aminao amin'ity maraina, amin'ity andro alakamisy ity, tafahoana indray sika hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra. Mirahasoanao samy hotahin'Andriamanitra. Andeha hoentsika mbavaka izany fotoana izany. Rainay any an-danitro, tonga indray zahay amin'izao fotoana izao hiaraka handinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra ka nanomezanao anay fahasalamana, tanjaka sy hery izay tsy avy aminao fa noho ny fahasoavanao no matoy izao anay. Mamela nefa ny elokay mamela fomana mandrakariva satria mpanota tsy mendrika ihany izahay. Ka raha hiaraka handinika ny teninao dia mangataka ilay fanahy mpitahadalana faneno masina mba hampianatra anay, hanoro anay ny sitraponao. Dia hanaovana fanandramana izany ary mba hampahery anay. Minaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina atao tadiana hatrano no anomboantsika ny fiaraha-mandinika Jaona 7:10 ka ny andininy 3. Zao no vaky ny teny. Ary zao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zay ny andinina atao tadiana. Mino aho fa mandeha tsy moramora ilay izy. Emmanuel amintsika Andriamanitra, mbola anatin'ny tontolo-kevitra hoe mahafantatra an'Andriamanitra isika. Raha maniry hanambara ny toetran'Andriamanitra amin'ny olona tsy kristianina ianao, hoe mba tena fanirianao zany mba ilaza ny olona momba n'Andriamanitra, inona no andala-tsoratra masina mba homenao azy? Inona ny andala-tsoratra masina ho toroanao? Dia azo antoka mazava loatra fa izay soratra masina manondro an' Jesosy no lazainao. Milaza tokoa mantsy ny Baiboly fa Jesosy dia tsy maneho fotsiny an'Andriamanitra fa manambara mihitsy an'Andriamanitra. Izy mihitsy no ilay Andriamanitra tonga noho. Fa amin'ny filazantsarany Jaona 4:10, filazantsarany Jaona 4:10 dia zao no fanambarany Jesosy ny amin'ny tenany. Filazantsarany Jaona 4:10 ka ny andininy 7. Hoy izy hoe, hoy Jesosy taminy: izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo? Izay mahita dia nahita ny Ray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny Ray? Jesosy no maneho an'Andriamanitra hitany maso. Izay nahita dia nahita ny Ray. Androany mila mibanjina an Jesosy isika. Mila mijery an Jesosy isika amin'ny alalan'ny teniny, mijery ny asany, mijery ny fombany, mijery ilay fitiavana lehibe izay namonjena antsika ka nafatesana teo amin'ny hazofijaliana ary hitsanganany indray ary mbola manam-panantena fa ho avy indray andray antsika. Ao amin'i Jesosy no misehoany ny fitiavan'Andriamanitra Ray sy ny fiahiny antsika. Ireo filazantsara efatra dia samy manambara momba ny amin'i Jesosy. Samy manana fomba fanehoany azy moa araka ny fanandramanina ny tsirairay avy. Ao amin'ny filazantsara Matthieu zao izy dia lazainy hoe Jesosy ilay nandrasa nahatry ny ela ka natanteraka ny teny fikasana. Ao amin'ny filazantsara Marka indray izy dia maneho fa Jesosy ilay vonona sy anana fahafoizan-tena ho an'ny hafa, mihevitra mandrakarivan'ny hafa. Ny bokin'ny Lioka indray dia maneho ny fihetseham-pon'i Jesosy ny maha olombelona azy sy ny fangorahany taranak'olombelona. Ao amin'ny filazantsarany Jaona kosa, ahitantsika azy fa ny filazantsarany Jaona dia manondro fa Jesosy ilay azy Andriamanitra tonga nofo. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:, Jaona 1:, ka ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 4 ary ny andininy 4:10. Zao no voalaza ilay teny. Jaona zany mba milaza takan'izao. Tamin'ny voalohany ny teny ary teny tao amin'Andriamanitra,
ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia ray asa. Izy no nisy amin'ny fiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Andinina fa 4 ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Re mpiara-midinika namana, Jesosy ilay teny tonga nofo. Na dia mitovy aza ny votoatin'ny filazantsara dia samy hafa na nehoan'ireo mpanoratra azy, Matthieu, Marka, Luka, Jaona, fa samy maneho ny momba ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zany. Fa ny filazantsara Matthieu kosa nefa dia naneho anarana manokana ny amin'ny Jesosy, dia izay voasoratra amin'ny filazantsara Matthieu 1 ka ny 7:20. Inona zay teny zay? Hoy izy hoe 7:20. Indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy. Ary ny anarana ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Mazava ny fanambarany Matthieu, Imanoela, dia midika hoe amintsika Andriamanitra. Nampafantariny Matthieu antsika Andriamanitra le Imanoela, zay nateraka ny Virjina, ka ny anarana ataon'ny olona hoe Imanoela. Ry mpiara-midinika namana, aoka tsy salasala ny amin'ilay Imanoela isika, lay hoe amintsika Andriamanitra. Mendrika ho deraina Andriamanitra noho ny maha izy azy, noho ilay fitiavana zay nasehony antsika. Manokana ary fotoana mba nandratana vavaka ho azy isan'andro eo fiainanao. Manana fotoana ahafahanao fampiresaka aminy isan'andro isan'andro. Tonono mihitsy ny anaran'Andriamanitra, ny fitiavany. Tahaka ny hoe misaotra anao Andriamanitra noho ny fitiavanao. Misaotra anao Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny fitantananao rehetra. Ry mpiara-midinika namana, Imanoela dia midika hoe amintsika Andriamanitra. Ny riko dia zao, engany mba ho aminao Andriamanitra, ho amin'ny tokantranonao Andriamanitra, ho amin'ny fiarahamonina misy anao Andriamanitra, ary ho anty-nosy malalatsika dia Andriamanitra. Dia hoentina ambavaka izany dinika izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay ny tombontsoa menao anay ka nampafantaranao anay ilay Imanoela, amintsika Andriamanitra. Aoka ampahiranay ny fahafantaranay azy, satria izy ilay Andriamanitra tonga nofo ka nonina taminay. Izy ilay nisy am-piainana, izy no fahazavana ho an'ny tsirairay avy, isan-tokantrano, isam-pianakaviana, isam-piarahamonina, manerana ty nosina ity azy. Dia mitantana anay, aza mafoina masaraka anay Andriamanitra. Tononona izay angatana ny vavaka noho ny amin'an'i Jesosy. Amen.